Ny zavatra hozaraintsika ho fakafakaintsika eto dia mahakasika ny hoe ina ny antony nanonganana filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny 2010. Les raisons du coup d'état ena janoary 2010 lahatsoratra ny tranokala Tompomada izay efa tsy misy trono. Ary izay ihany koa no hozaraintsika ho baoboasitsika eto. Tsy mbola nandroso toy izao amin'ny lafin'ny ekonomia Madagasikara hoy ny Banque mondiale tamin'ny tsara fotoana izany. Nanomboka ny taona 2013 nitondra fanavaozana teto amin'ny firenena andriamatoa Marc Ravalomanana. Tao anatin'ny 7 taona nitondrany dia lalana mirefy mihoatra 9000 km no vita tara, izay be lavitra noho ny fitambaran'ny lalana vita nataon'ireo fitondrana maro ny fandimby hatramin'ny nahazahoana fahaleofatiny. Ho fampitahana tany Gabon antsasaka Madagasikara ny velarantany dia lalana mirefy 1000 km monja no vitan'andriamatoa Omar Bongo filohan'ny zareo. Nandritra ny 70 taona nitondran'ny izany hoe 25 km isan-taona. Nazahoana andriamatoa Marc Ravalomanana fiderana avy amin'ny Banque mondiale ny fahombiazana ara-toe-karenan'i Madagasikara. Ny taona niakarany teo amin'ny fitondrana farany taona 2010 dia nitetina $400 Amerikana ny tahiry vola vahiny tao amin'ny banky FIB. 7 taona taty aoriana niakatra ho $1,4 miliarda Amerikana izany, raha 6,3% mantsy ny salan'ny fitombon'ny harikarenan'ny firenena taty Afrika ny taona 2020 dia 7,1% kosa ny Madagasikara, raha ny 12% ny salan'ny fisotron'ny vidim-piainana taty Afrika dia ny 9,4% kosa ny teto amintsika. Nanamboarana lalana fotodrafitrasa fahasalamam-bahoaka sy fanabeazana ny ampahambe tamin'ny teti-bolan'ny fanjakana malagasy tamin'izany. Tsy mbola nahita fa fampiasam-bola avy any ivelona toy izany i Madagasikara nandritra ny fitondran'andriamatoa Marc Ravalomanana. Natoky azy ireo mpampiasa vola avy any ivelona tonga teto amintsika. Nitetan'izao tontolo izao izy nandrisy lahatra ireo mpampiasa vola tany ivelona hampiasany vola ny teto amintsika. Ny taona 2010 dia natombony ny fanamboarana selatsamban'ny Tolagnaro Fort Dauphin izay lasa selanatsambo faharoa amin'ny fahangizany aty Afrika. Aoriany any Durban amin'ny fahafahany kirakira entana. Didisy haingana loatra fanavaozana nentin'andriamatoa Marc Ravalomanana, fanavaozana izay nikitikitika tombontsoa maro indrindrandrindra an'ireo Franco Afrika. Zatra nanao mpimamba teto amin'ny toe-karena malagasy sy ireo orinasa frantsay niisa 900 eo teo eo raha ny sokafan'ny filoha Marc Ravalomanana nivelatra tamin'izao tontolo izao i Madagasikara. Ny taona 7 ohatra dia i Canada no lasa firenena voalohany nampiasa vola be indrindra, IDE investissement direct étranger. Teto amintsika naka ny toerany zareo frantsay. I Chine no lasa mpifanakalo ara-bahatra voalohany amin'ny Madagasikara naka toerany zareo frantsay ihany koa izay nivarina any amin'ny laharana faha-4. Lasa mambohoaka andriamatoa Marc Ravalomanana tia azy ny tantsaha sy ireo classe moyenne. Taoriana voafidy azy indray tamin'ny taona 7 dia nataony isan'ireo tenim-pirenena eto amintsika ny teny anglisy mitovy lahatra amin'ny teny malagasy ny teny frantsay. No avoaziny ihany koa ny raha-panabeazana ny mpampianatra malagasy izay nakatahaka ny rafitra frantsay mba hifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Ka nanovany teny fampianarana ho teny malagasy raha ny teny frantsay izany teo aloha. Nanomboka ny taona 2010 taona iray teo amin'ny fitondrana izy dia naneho ny faniriany kompania-pirenena frantsay Air France hividy kompania-pirenena Air Madagasikara izay teo an-dalana ho bankrupt fa no lavy ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana ny privatisation fivarotana azy io ka niantsony ny kompania Allemana Lufthansa hitantana azy. Ny atsara ny toe-bolan'ny kompania Air Madagasikara toka izany koa no lavy ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana ny privatisation ny fivarotana ny orinasa mpanjakana Jirama ary niantsoa ny orinasa Alemana ihany koa hitantana azy. Vorona frantsay miisa 3 no nanao ampimamba ny resaka banky teto amintsika tamin'izany nanakevitra ny hanorina banky-pirenena ary ihany koa filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana alohan'ny volana Jona 2010. Toroka izany koa ny kompania frantsay vitsivitsy no nanao ampimamba ny sehatry ny fanafarana fivarotana solika teto amintsika. Orinasa niarany tsy kombakomba tamin'ny fampitoviana foana ny vidin-solika teny amin'ny mpanjifa.
nanakevitra ihany koa anorina kompania pirenena hanafatra ny varotana solika koa ny filohampirenena tao aloha Marc Ravalomanana. Voakitikity araka izany ireo ampimambany orinasa frantsay amin'ny toekarenantsika. Ny taona 2024 dia nisy orinasa namokatra sima naorina niaraka tamin'ny zareo sinoa raha nandritra ny 30 taona farany dia ny orinasa Holcim-Sa kapitaly frantsay no nibahan-toerana tamin'io sehatra io teto amintsika. Fampatsahivana fa avy telo heny no nitatsy amin'ny nosy Maurice ny vidin'ny sima teto amintsika raha namokatra teto an-toerana isika fa ry zareo maorisianina kosa nanafatra any ivelany zareo. Ny taona 2024 mba ampidirana ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny agribusiness moderne fambolena sy fiompiana ary koa fampiasana ireo tany lava volo teto amintsika dia nanatetikasa ny filoha Marc Ravalomanana fa hampanofana tany mivelatra 1,3 tapitrisa hektara tamin'ny orinasa koreana Tatsimo Daewoo. Natomboka ny fanadiadiana ary voalaza fa ny tetina 5 milliards dollars amerikana no ampiasaindry zareo teto amintsika. Ny sokatra ny masondry zareo frantsay fa hiala eo amba vahohony Madagasikara koa dia nanomboka namorona sy nanamafilainga mikasika io tetikasa io ny masivombaovao frantsay AFP Agence France Presse kanefa dia tadio fa 90% ireo tany azo volena teto amintsika ihany no amboletsika tamin'io taona io ary nadia ho ampanofaina tamin'ny zareo koreana tatsimo aza ireo 1,3 tapitrisa hektara io dia mbola misy antsasaky ny tany azo volena mbola tsy ho voakasika. Nandritra izay fotoana izay nahitana solika teo amin'ny 15 milliards baril teo tao amintsika. Noraisy ny filoha Marc Ravalomanana teny amin'ny lava-panjakana avy voalohany ny présidentan'ny kompania amerikanina mpitrandaka solika ExxonMobil toroka izany koa solitenan'ny kompania sinoa mpitrandaka solika Sina Petroleum. Tiany filohana Marc Ravalomanana handray anjara amin'ny appel d'offre mantsy ny orinasa avy amin'ny lafivalin'izao tontolo izao. Tsy hanana tombo-dahiny intsony ny orinasa frantsay Total vokatra izany. Raha atao ny kajikajy tsotsotra amin'ilay solika 15 milliards baril dia mitetina 2000 milliards dollars amerikana izany. Teto bola fanjakana malagasy nandritra ny 300 taona averina ho 300 taona. Koa noho ny fepetra noraisin'izay asoan'ny firenena malagasy fa hahavery tombotsoa ny orinasa frantsay dia lasa vahavaliny zareo ny filohan'ny Marc Ravalomanana satria tsy nanaiky intsony fanomezana tombotsoa manokana sy feo ampapana ny orinasa frantsay. Fantara fa ny orinasa frantsay areva irery ihany no nomendry zareo any RDC Congo alalana hitrandraka ny uranium any. Ny filoha Marc Ravalomanana nefa nanapa-kevitra ny hanokatra ny toe-karena malagasy amin'ny firenena hafa fa tsy nanaiky izany tao amin'ny lalam-panjakana frantsay Élysée ao Paris. Koa tsy maintsy atao ny ialany teo amin'ny fitondrany. Nanomboka ny fikonokonoan'ny fanongana panjakana ny ampiasan'ny zareo frantsay ny trano filazana vaovao AFP sy France 24 hanaratsy ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana. Tany frantsay ry zareo dia nanantona ny amiral Didier Ratsiraka. Niaiky izany manko ampahibe maso ity farany nandritra ny valandresaka niarahany tamin'ny mpanao gazety noho niverina teto an-tanindrazana izy. Ny diplomate frantsay nonona sy ny asa teto Antananarivo kosa nanantona mangingina ny Ngahany Rajoelina. Teo no nanomboka ny fanongana panjakana be ny tanàna Antananarivo manko izy tamin'izany. Teny amin'ny trano finenana tetsy Ambatobe naneho ny ahiahindry zareo amin'ny filo Marc Ravalomanana hoe francophone tsy tia frantsay. Nanomboka nanaparitaka ary ny masivo vaovao frantsay AFP fa mpanao didijadona ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana kanefa dia gazety misy efatra mpiseho isan-kerinandro ny gazety mpiseho isanandro pomba ny antoko mpanohitra no afaka mijoro nandritra ny fitondrana. 189 nisy ny antoko politika tamin'izany. Raha 10 taona talohan' izany dia nanjaka ny censure ary télévision tsy miankina iray ihany no afaka mijoro. Nampangina ny filoha Marc Ravalomanana fa nanao ampimamba ny toe-karena malagasy ny orinasa Tico any filoha Marc Ravalomanana raha toaka ny orinasa frantsay no nibahana tamin'ny sehatra maro sy saripady teo amin'ny toe-karena malagasy toy ny sehatry ny banky, BTP, fitaterana amin'ny habakabaka télécommunication. Ny mampalahelo dia nisy mpanao gazety malagasy maromaro koa nanaiky nataon'ny zareo fitaovana ny vohy sy nanaparitaka ny lainga sy fampangana sy maripoditra io. Nisy koa ny malagasy mpiray-tanindrazana amintsika marivo salosalo na hinihinana ambolony
sy niezaka hanokatra ny masina izy ireo mba hitsakaraka mba hitady hoe inona mary zava-misy irejerena zavatra tena nisy tadidio nefa fa ny orinasa Tico talohan'ny fifidianana ny taona tamin'ny taona 2024 na lany voalohan'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana dia efa orinasa ngeza tamin'ity orinasa Ocean Indiana nampiasa olona mihoatra ny 4400 ny orinasa Tico ity efa talohany nahazo ny petrarana tamin'ny fitondràna tamin'ny 2001 efa teo ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana nitondra fanavaozana teto amin'ny fitokarana malagasy ny filohana Marc Ravalomanana tokarena izay nifotra tamin'ny fitadiavana tombony haingana sy tamin'ny fanondranana akora tsy vahoedina ihany nahaveriny tombontsory zareo frantsay ny fanavaozana itony koa dia ny afara tamin'ny fanokonokona matetika hanombanana azy izay nahazo fanampiana tamin'ireo miaramila ampisady koa izay no mikasika nyity raha ty mbo voafitaka indray ve samy mailo amin'izany tetika maloto fihetsika zareo zany koa diplomatie français miasa mona eto amintsika ireo very filo taona izay Madagasikara raha ny firenena hafa no mandroso fa amintsika eto dia mihemitra Madagasikara tena mihemitra amin'ny fitondrana Andry Rajoelina ty tsisy fiovana tsisy rafitra système matipaika hoentina hampandroso ny firenena koa izay no makasika ny fanonganana mpanjakana izay natao ireo tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana misaotra antsika rehetrarehetra nijery hatramin'ny farany